Ankazondandy manjakandrina notsondrominy ilay lehilahy tsy dia salama saina tamin'ny antsy ny anabaviny rehefa niady izy ireo ka ny pitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miraba hono na mantesitra ka dia faly miraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika an'ilay raharaha lehilahy tsy salama saina tany Ankazondandy nanindro nantsy ny anabaviny no tena iompahantsika atao anatin'ny ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Bealanana ao amin'ny distriktin'ny Bealanana moa izy ity Dimanjato titre ho an'ny tany izay mirefy 5,4 hara ao amin'ny commune izay misy telo any amin'ny distriktin'ny Bealanana any. Nosokafana tamin'ny andron'ny 4 Jona 2024 ny festival vary miakatra izay andiany fahafito tao amin'ny distriktin'ny Bealanana. Tonga tany an-toerana ny ministry ny fanajarinan'ny tany sy ny tany ary ny raharahantany Andriamatoa Lilson René de Roland izay sady irakiraka manokana any filohan'ny fanavaozana. Nandritra izany no nizarany ministra ny titre izay misy dimanjato ho an'ny tany izay mirefy 5,4 hara ao amin'ny commune Ambonivohitra Ambatoria Antsinanana Fokotany misy 2, Ambararatabe Avaratra Fokotany misy 4, Mangindrano Fokotany misy 8. Ny famokarambary izay mifanikotra amin'ny fiarovana ny fananantany raha ny fanazavany hatrany. Tsara ho marina fa ity distriktin'ny Bealanana ity no azo lazaina fa voalohany amin'izany resaka famokarambary izany amin'izao ankehitriny izao raha ho an'i Madagasikara no asiana resaka satria manana tany lemaka midadasika izy ireo ao anatin'izay famokarambary izay hatrany. Fa matetika ny olana izay misy any amin'ny distriktin'ny Bealanana ity dia ny resaka ady tany lava ao anatin'izay resaka fananantany sy ny maro hafa izay hatrany. Ary io moa zany matetika foana resahana hoe matoa misy ny ady tany izay tsy mety mifarana mandraka tiany androany izay dia noho resaka kolikoly ara-pitsarana izay matetika mahazo an'ireo tantsaha lasibatra ao anatin'izany rehetra izany satria izay manambola ihany no mandresy ary rehefa miverina manao paille indray ny sasany dia miverina mandresy indray ilay resy tany am-piantohana ka eo indrindra no matetika mampitatra izay resaka ady tany izay indrindra fa any amin'ny distriktin'ny Bealanana ity izay ahitana an'izay tany ady tany izay ambony dia ambony raha resaka ady tany ao Madagasikara no asiana resaka. Clémence Raharnirina indray tsy mitombona ny filazana fa mbola misy firongony eo anivon'ny faritra Analamanga. Izay no voalazany Clémence Raharnirina raha nambarany ihany koa fa niasa ho izy no ifampitsarana amin'ny rehetra fa aza manilitsaho amin'izay resaka firongony etsiro izay araky ny voalazany Clémence Raharnirina ihany ao amin'ny izay faritry ny Analamanga izay amin'izao ankehitriny izao. Lalana Ambohitra Manjaka misy mangalatra sahady ny bateria an'ireo jiro izay napetaka. Efa misy misikotra sahady ny bateria an'ireo jiro izay vao napetaka eny amin'ny lalana Ambohitra Manjaka. Tranga ilaina fandraisana fepetra iarovana ny fananana iombonana izy ity ary matetika misy foana moa ity trangana fangalarana bateria ity sy ny trangana fangalarana fananana iombonana ity efa hatramin'ny elaka mandraka tiny androany. Dia ahoana moa zany no ataontsika hiditra sy hiroso amin'izay fampandrosoana izay tiantsika atao izay nefa ny fananana kely izay mba ananana aza dia angalarana ireo sasany noho ny hetraketraka ny fitiavana kely izay sy ny fitiavam-bola madinidinika ka lasa mananao foana ao anatin'izay fangalarana ny fananana iombonana izay. Efa misy moa ny tratra tamin'ireo izay tomponantoka amin'ity resaka fangalarana bateria ity eny lalam-pirenena eny ary eo atolotra fitsarana moa izy ireo ao anatin'izay resaka fiarovana ny fananana iombonana izay hatrany. Any Betafo zaza mianadahy izay niarany herisetra izay nataony rainy. Zaza mianadahy 17 taona no fantatra fa hiarany herisetra ataony rainy niteraka azy ireo. Ireo ratra sy mangana no nanaitra ny mpampianatra ka nahatonga azy ireo nampandreny sampandraharam-ponina sy ny firaisan-kina tao Betafo. Nidina fotony nanao fanadihadiana ireto farany ka nandray an-tanana ireto zaza ireto izay tsy manaiky hiverina any amin'ny rain'izy ireo intsony.
marina fa efa nisaraka izy mivady ary mbola tsy hita ny reniny izy ireo hatramin'izao fa raha ny fantatra dia lasa nanambady any Antsirabe ny reniny reto zaza ireto. Efa eo ampilatana ny mpitandro filaminana ny raharaha ka niakatra fampanoavana ny 5 jona teo ny rain'ireo zaza. Raha toa ka tamin'ny 4 jona kosa no niraisin'ny mpitsara ny sahana ny ankizy ireo zaza mianadahy ireo alefa eny amin'ny vontoerana afaka mandray azy ireo hatrany. Tsara ho marina fa tsy azo atao ary voraran'ny lalàna izany herisetra atao amin'ny ankizy izany. Eny na zanakao aza dia tsy tokony hanao an'izany herisetra izany ianao amin'ireo ankizy amin'izao ankehitriny izao ary mety hampidoboka amponja izany rehetra izany raha toa ka voamarina fa niarany herisetra tokoa ny zanakao noho ny izay tsy fahafehezantenanao ao anatin'ny hetraketraka sy ny akizitina lava izay. Ao anatin'ity raharaha halatra batery lalam-baovao ity hatrany. 2 lahy no tratra niaraka tamin'ny batery misa 3, tovolahy misa 2 no tratehaky ny fokon'olona sy gendarmeria miaraka amin'ny vatam-pitehirizana angovo lehibe misa 3 teny lalam-baovao Ambotry Manjaka tamin'iny herinandro lasa teo iny. 3 izy ireo saingy tafaporitsaka ny fahatelo izay efa karony. Marina fa izy 2 lahy ireto dia efa mpiasa tao amin'ny orinasa izay nametaka an'ireo jiro ireo ary mitondra ny aron'akanjo izay fitondra miasa mihitsiny natanteraka ny asa ratsin'izy ireo zay. Aolan'ny famotorana azy ireo dia hototra ny fitsarana izy ireo araky ny voalaza hatrany. Andao amin'izay ho resantsika ny zava-niseho tany Ankazodandy Manjakandriana ity. Niala voamaraina tao an-trano ny renin'izy mianadahy monina ao Ankazodandy distriktiny Manjakandriana ny 4 jona 2024 lasa teo iny. Nandritra izany no niady ny famono tao an-trano izy mianadahy ireo. Nandray antsy ilay lehilahy voalaza fa tsy salama saina ka nanindrona ny anabaviny. Dia nantsy 4 no hita tamin'ny vatan'ilay anabaviny. Nentin'ny fokon'olona namonjy ny hopitaly haingana ilay naratra saingy tsy tana intsony ny ainy. Nasiana nateriny havany eny amin'ny toby izay fitezana tsy salama saina kosa ilay lehilahy izay nanindrona antsy ny anabaviny ity. Midika izany fa nohony tsy fahavezan-tena n'ilay tsy salama saina ity izany no nahatonga an'izao fahafatesana nahazo ny anabaviny izao. Ka noho izay dia mankahery ny fianakaviany manamanjo amin'izao loza izay nahazo ny zanak'izy ireo izao ary enganio tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo-ntsony fa ho an'ny ireny tsy salama saina ireny eny ny fiarahamonina eny dia aleo melombelo ihany isika manoloana izy ireny fa tsy fantatra izay hietsehany izay tsy fahasalaman-tsaina izy ireo izay ka mety havanindozany hafa ao anatiny izany rehetra izany. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trano miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa naheto isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.